Zay ny amin'iny vaovao io fa hiditra misehatra ny fampianarana kosa indray isika. Efa miditra amin'ny andro faharoa fiatrehana amin'ny fanadinana ahazoana ny mari-pahaizana Brevet na ny Brevet d'études professionnelles ireo mpianatra ao amin'ny taona fahatelo ny fampianarana ara-teknika. Indro jerentsika ary ny sary. Efa nanomboka omaly ny fiatrehan'ireo mpianatra ao amin'ny sampam-pampianarana ara-teknika ny fanadinana ahazoana ny mari-pahaizana BEP na ny Brevet d'études professionnelles ary haritra 3 andro izany. Fanadinana izay tanterahan'ireo mpianatra ao amin'ny fampianarana teknika ao anatin'ny taona fahatelo. Mialohan'ny hiatrehan'ireo mpianatra nalany fanadinana baccalauréat no analan'izy ireo ny BEP izay samy ao anatin'ny taona fahatelo avokoa. Misy anefa ny mahasamihafa ny kandida mpianarana sy ny kandida tsy miankina amin'ny fiatrehana amin'ny fanadinana baccalauréat. Isan'ny ivon-toeram-panadinana natanteraka izany ny tetsy amin'ny lycée teknika Mahamasina izay nahitana mpiadina miisa 720 ireo mpianatra amin'ny sampana génie civil no nanao ny fanadinana teo amin'ny centre Mahamasina izay mpianatra maka ny spécialité désignateur maîtreur, ny chef d'équipe de chantier ary ny menuiserie en bois. Ny BEP zany dia brevet d'études professionnelles araka ny anarany hoe professionnel zay moa dia resaka pratika tena betsaka ao anatiny zany. Zany hoe mahasamihafa ny enseignement général sy ny teknika zany dia ny fahazoana an'io diplôme io. Zany hoe mitovitovy leta baka ihany izy io satria 3 ans après ny fianarana ankizy, manomboka fianarana ankizy fidirana eto amin'ny lycée teknika moa zany dia ankizy manana BEPC na 3e manao concours. Dia rehefa tafiditra eto izy dia 3 taona aorinan'ny fidirana eto zany no manao BEP sy ny baccalauréat teknika moa zany miaraka fa volana fotsiny samy hafa. Raha candidat d'école izy dia afaka miatrika bacca na tsy manana BEP fa raha sanatria tsy manana BEP izy ka candidat libre dia tsy afaka miatrika bacca fa tsy maintsy mampiseho attestation na BEP zany. Nandeha tsara ny fanadinana raha ny nambaran'ireo mpianatra nanontaniana. Nandeha tsara ka. Ihany. Dessinateur maîtreur ke. Rehefa avy nanatrika ny taranja telo ny mpianatra omaly dia ny taranja frantsay, matematika ary ny teknôlôjia kosa no natrehany androany. Raha mpitso amin'ny famaranana kosa izy ireo no hiatrika ny taranja anglais sy ny service physique, fa eo amin'ny arivo amin'ny taranja farany kosa no samy manany azy ireo mpianatra arakaraka ny spécialitény. Raha ho an'ny chef d'équipe de chantier dia ny étude de construction no tanterahany. Ny taranja vent maître kosa no tanterahan'ireo mpianatra ny safidin'ny dessinateur maîtreur